kory ny strategianay, le strategianay zay hanongana ny fitondrana io averiko le mandeha hoen'ny sofiny reto fatifatinalika reto, ny hanongana an'io tanjonay. Fatry colonel Patrick mihitsy akory no ateranay hoe ahafahana manongana an'io, manana strategianay zahay. Tsy ny polisy ara-dalàna no manao fisamborana, indrindra reo ankizy samborana fa mercenaire le fatina lika da iasy le forongo miaraka aminy le mandoalika aminy lelagasy ty le cité-ny tsisy lavana azy ty. Asika andro any, tena asika ary anao menasy mihitsy an'reto mpitondra fanjakana reto satria efa mifampitady sika zao de andao ifampitady fa tsy maninona mihitsy. Karaha iny zegny raha mety zao zegny raha mbariko anao matoy lahy tsy manjary virijiry servo agnaty. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbola tsara tsika jiaby vahoaka malagasy tsankagnavaka. Hitatsika baka joti message mandeha, menace mandeha, fa tsisy fagnisiagna fotony mihitsy zegny zanakan'olo avy agny amin'ny fatra raha fa ao amin'ny pouvoir ao. Fa taranak'andro nandeha nitondra président io pendant 3 fois fa nisesy namonony Madagasikara, io tsy fatinalika zegny fa n'olombelogno regny, même namono Madagasikara zegny olombelogno regny. Zegny ane mampalahelo antena, fomba ahoana ve raha valimanana mbola navy amin'ny tanàna Diego monsieur le maire carrément nandre izy ohatra n'Andriamanitra, kanefa nyzanakan'olo avy agny amin'ny fatra jiaby efa sahain'olona aby reo. Tsisy mihitsy zegny la dignité zegny mikasika atsika zegny mahamalagasy atsika. Naka mbola adresseko fogny amin'ny anabavin'ny monsieur le maire igny Jean-Luc Javoujara igny, volagna eto nefa mbola tseliky nisy menace, que de défense. Izy koa nareo miattaque zay mamaly, mais ro mamorogno jo iry havandro hitanareo tsy raha beky niry havandro regny mandatsika menace ary magnasaha gouvernement alika parce que olo avy agny amin'ny fatra. Tandrema tsika joti zegny, tsika zanakan'olo avy agny amin'ny fatra, tegna mitandrema fa olona miegny miaraka amitsika tragno araiky tsy mankatia atsika, donc afaka empoisonner tsika paka amin'ny hany hoantsika. Mitandrema nareo ry avako aby agny amin'ny sisintany ko mandoky mba essayer zegny la cuisine-nareo ambesa hanignareo masaka, ndesinareo miditra amin'ny salon-nareo anareo mihina, ary efa maso hanigninareo vita io nareo vo mihinagna. Fa za mahay toetry ny Tananarivo amin'ny tanàna io misy toetry sataniky, reo zao capable mijotso amin'ny tantsika maro boka vagireo fa tafidrika amin'ny tanàna Diego io magneran-tsaina jiaby reo capable midrika agnatin'ny la cuisine-nareo magnamia poison parce que poison io amindreo tsisy dikany, tsisy dikany magnamia olo poison io amindreo. Raha vitandreo aby acte jiaby zegny, ary mbola vitandreo koa mandeha amin'ny l'église, mandeha magnano tay ataondreo lamba silamo, raha vitandreo aby raha parce que Tananarivo mizaha exemple hitandreo amin'ny télévision andafy aty olo mpangalataka baka reo mangalataka amin'ny raha ratsy ataondreo Madagasikara fangalahagna taka. Aby fa nisy volagna amin'ny message aminaka ao magnambara hoe raha ty mila andeha potsika karaha ty antimoro natao ta Majunga. Haindreo baka fa irony manipile antimoro tamin'ny fotoagnany regny, nandeha nataondreo tay lohan'ny zanakany antimoro. Ireo amizay nandeha nitondra zanaka Komore tsaiky mbola hely ndesindreo zaza kely ty nandeha nanao tay tamin'ny lohany zanaka antemoro, ireo ihany nagnano témoin. Fa raha fa nisy bebe tsaiky aby nisy namosany marigny mbola nempoisonnendreo, mbola nivonendreo. Olo Tananarivo et le très dangereux zegny amin'ny tanànatsika Madagasikara io. Oka zegny hitanareo fa navy agny amin'ny faritra agny ary efa nareo maso ry avako aby. Fa raha ty tsy maintsy hovaky ny hady, tsy maintsy hovaky ny hady. Fa zegny nankilanareo, jiranareo zegny,
zahavanareo ireo borizany tsy mankasitraka atsika aby boka Tananarivo vonavy-tafara reto zanadambo fa napetraka ny ravalimanana Ambilobe mahazo lalagna mandeha Diego jiaby igny diradiranireo zahavanareo Joffre jiaby igny ro presque nandeha nangalangala tany mpanjakana fagnamboarandreo taratasy ny tany boka Tananarivo tanao reo fa misy tany agny Diego agny ro mialo miasa miaraka amy kolasy vita asandreo ro miany fanjakana tany eo mipetraka fo est-ce que tsika mavita raha karaha zegny amy tanàna Tananarivo memegna tany pour rien karaha io fo zahavanareo raha regny regletsika compteny raha aby regny ao parce que ino amonoandreo peuple andreo midriky agny io amle hady io raha tadiavindreo io fa effectifindreo mbola tsy ampy agny tsy mety ho maro mandilitra atsika karaha jiaby zao samy mailo aby mizany magnodidigny izy azo ataonareo songety karaha zegny fa hady koa vaky tsy ampoiziny ro zegny edy fa tandrema atsika zanakan'olo avy agny amy faritry magnodigny anareo zahava vavandreo volagna koragnandreo boka iareo mba essayer président fikontany amy tany misy atsika ao miverifie identité n'olo zahavanareo olo magnodigny anareo firitaogna naviany amy tany misy anareo io zegny nitanareo merina depuis nitondrasa ravalimanagna aby regny indesindreo tagny vagy indesindreo tagny zanadambo aby regny regny surveiller nareo amy tanàna Diego ary avako aby fa tsy olo naviavagna amitsika ro igny fa deja fa namono avatsika mbola mipetra koa miambigny le vagy hafa avy koa zegny andeha hamono taranakatsika ndray mandeha raha ty tsy maintsy ho vaky fa zanadambo ety mpandafoko mankory amin'ny bazary n'Ambilobe io surveillenao ro mpandafoko mankory jiaby amy bazary n'Ambilobe aby ao parce que rony nandoto tanànatsika tamy tanànan'Ambilobe io tany masinitsika jiaby tamy tanànan'Ambilobe io surveillenao reo kamankorinareo détruinareo kamankorinareo jiaby ao fa io tanàn'Ambilobe tsy taniny komankory merci li avako aby assalamu alaikum wa rahmatullahu ta'ala wa barakatuh fa tsika manomboka zao mailo voilà toato de lasa manomboka miverina ndray asa ny zavatra ny ainana tany amy firinjato taona lasa tany ny amin'ny hoe nareo ampovoany eo nareo any amy sisiny any de miverimberina zany ny resaka foko manomboka miverina misy mivoindray izy io am'izao fotoana zao de zay zany lay somary ohatra ny manahirana sofina de mahalasa ny saina de mamperitreritra fatratra mihitsy ny amin'ny hoe fanahoana satria ny antony de hoe ao anatin'izao vanim-potoana irisahana irosoana itozona ametrahana le fanavaozana izao de miverina zany verina zany hoe merina ny côtier de lasa voatonontononao daholo de malasa saina mihitsy izy raha tahina kely hoe mbola zany ve nde ataontsika hoe argument zany ny amin'ny endriky ny faneho-kevitra atao zany ary olona everina fa mba nandia fianarana ihany ary mba nandalina ihany no mamaneo sy miteny an'le izy de lasa mihitsy ny saina eritreritra ny amin'ny hoe fanahoana no miverina am'izany zavatra efa tokony ny oarana zany isika eto Madagasikara isika mihitsy ve nijovonina ny andingana an'le satria de efa resahana foana fa i Madagasikara de tokana matany ary tsika dia nosy tsisy firenena hafa mifanila amintsika fa tonga de ranomasina zany no manodidina antsika eto de teny tokana malagasy ofisialy de eo zany le izy hoe fa maninona zany tonga amina zavatra ohatran'izany am'izao fotoan'izao ary zay indrindra motsiny no mba tiana mba iresaresahana mba isotonana kely amin'ny ataontsika hoe saina manataritrresaka mba isotonana saina maneritreritra am'izao fotoan'izao hoe ao anatin'ny fotoana tokony hanambarana ny hery ao anatin'ny hoe miara-mihevitra de miara manatotosa de zany manatanteraka ny zavatra hoe tena everina fa aso tsika mianakavy de le malagasy zany zay zany tena tokony olanina de eto zany lasa ohatra ny tady hivadika hoe fanao terikio ampandrina de tady ifampizarazara hoe nareo any de zay aty sinisisa zany dia tena hoe irosontsika ty very tahina kely sa ahoana satria mbola ny fiarahamonina malagasy ihany ngeny no efa nilaza fa zay misarasara ka de fasika fa nitambatra ihany de vato izy moa no azo tombony ao anatin'izany resaka hoe fampizarazarana fanavakavahana fanilikiliana de mbola iverina amin'ny zarazarao
anjakana ndray ve zany lay fandehantsika eto de tsisy azo tombony am'izany raha samy gasy zany fa ny vahiny no ahanararoatra ary lasa ihany ny saina hoe nisy moa faneho-kevitra zany tao anatin'ny atao hoe fanadihadina hoe nataona piraitandrazana ny amin'ny hoe misy hery hafa avy any ivelany any manao zay ampisamasamaka atsika eto de mimandaitra ve zany le izy misy andairany izy ve tsika eto sa manakory manotonga zany faneho-kevitra araka nambarantsika teo zany hoe lasa mirona makany amin'ny tsy fampitambarana ary eo indrindra no tokony ijoroan'ny atao hoe ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny dia zay nijoro amin'le hoe aso ny taranaka ny amin'ny hoavy ny taranaka ny amin'ny ataontsika hoe sy ny firaisakina ny amin'ny hoe andrary indray ny fihavanana de zany rehetrarehetra zay zany le hoe fotoana ihany koa rehefa miresaka ray aman-dreny moa zany tsika ny eo de misy sokajo maro eo ny eo anivon'ny fiarahamonina eo zany ny mpitatana ny firenena satria raha ny constitution tsika misy ihany koa de garant de l'unité nationale izy de ny filoha marina aloha fa ny filoha vaofidy ny tena resahana ao anatin'le izy raha constitution kanefa mandra-pifidy izany dia manana didy lehibe hitandro any mahairaisy zay le ataontsika hoe firaisakina ny firenena izay ny mpitondra ny firenena de eo ihany koa manana didy amanandraikitra an'izany reo ataontsika hoe ny autorité morale ny tena voarazy eo moa zany ary nyfanatin'izay ataontsika hoe raha nisy hatram'izay dia ny FFKM zany ary somary nangingina ihany moa zany tsy de nahinona feo loatra ny teo anivon'izany ataontsika hoe autorité morale na ny FFKM zany tatoato kanefa mino isika fa tsy de olona na hoe sokaja na hoe rafitra natao hiteny matetika ihany koa zany kanefa zany de tokony hiteny amin'ny fotoana de sanatria hoe ao anatina kion-dalana na fotoan-tsarotra ny firenena lovan'ny firenena de mila mijoro tokony hoeno ny ray aman-dreny amin'izay hoe hitaridalana asa hitena kely raha ohatra fa voninao mbadibady keo le vahintsika aloha de mba jerena kely izy de ampidirina fa ndraindray izy mety efa tonga ho ihany de ao raisitsika fa manohy ny tafitsika manatin'le izy ny amin'ny hoe fotoana zany zao mba tsisy nyty hoe savoritaka rake-hevitra am'izao moa ny fampiasana nytony ataontsika hoe réseaux sociaux tony manahirana de manahirana satria de mifangaro ny abobo ny atsanga ny fanakorontanana ny vaovao tsy marina ny fanirebirebena ny fanakorontanana tsy resahana tsony ny famingavingana fa vitsy no manovy zava-tsoa zany ao anatin'le izy de eo zany no tsy maintsy amerimberentsika n'le amin'le izy hoe fotoana antsina ihany koa amerenana ambala ao anatin'ny hoe valan'ny fahamarinana anjany ataontsika hoe ny fampiasana nytony ny réseaux sociaux itony zany eo ny lalàna moa zany de misy natao hampiatra an'izany dia miandritsika ny amin'ny ahoana ny fomba fiampiarana zany lalàna zany amin'ny fampiasana nytony réseaux sociaux itony dia tsy voatery ho fanenjehana fa tokony ho fampitaizana ihany koa eo koa reo rafitra maro samihafa dia miasa ho am'izany ve sa mbola zavatra hafa ihany koa no manahirana fa araka nambarantsika teo dia fotoana angam'izao ny irisana itenenany ry ray aman-dreny misy eto matsika tsy tena mbola misy le atao hoe conseil des sages fanasana tsy zany mety mipetraka koa fanontaniana ka nitoeran'ny ray aman-dreny mihitsy igny ohatrany manahirana ny sasany am'izao fotoana zao ry brito ka raha iteny ary izy ary ohatrany fambany teny ihany kanefa atao zay miteny laingosana le laingosana amin'ny teny moa zany de ohatrany hoe voataritarika arisy ary voatsela koa mety misy manao référence an'izany tokoa ohatrany nahazo an'ny ray aman-dreny raha makavelo zany teo hoe vahoana kosa moa zany satria misy sehatra ivondronandreo totsika hoe ray aman-dreny olobe efa nanana ny toerany ny asa manandraikitra sy ny zavatra nataony teto amin'ny firenena dia raha ohatra izy afaka ny hoe mba miala sasatra reny mba hoe efa navita namindra ny fanilo ary matoa reny mbola tsy tafandromandry mba hoe efa mba hipetrapetraka amin'ny fisotrondronao dia mbola mahatsiaro manana didy zany amin'ny firenena dia mbola maneho ny heviny anisan'izany professeur Ralson Roger ary professeur Raymond Randier ry général Ramakavelo maro tsy voatanisa izy ireo ka nefa ny zavatra mitsanga tokoa tato ato dia
ohatran'ny hoe aza inona le fiteny tan'ny mpikabary tonga bolo izy de vao tapimbava zay le zavatra mitranga de ohatran'izany zany fomba famakina anankiray zay fa fomba famakina faharoa ihany koa de hoe ny miteny iny ary zavatra anisan'ny tolomana sy ny matomatesy anarina foizany aina ary ny latsahany raha tao anatin'ny tolona farany teo ny am'izay le hoe fahalalahana maneho hevitra zay fa tsy ny rehetra hoe toute vérité n'est pas bonne à dire hozy ny voaza ny marina rehetra tsy filaza fa nandray rehefa miteny matetika ihany koa de mbola misy teny frantsay ihany koa amin'ny serasera le hoe trop de com tu la com zany hoe rehefa be loatra zany ny serasera zay atao de lasa mahaveriny soa zay le hoe raha lava ny teny de veriny iny de raha lava koa ny bozaka na ny ary de veriny kisoa zany ka fomba fitenenana moa zany fa sanatry ny vava tsy hoe kory iny de zay le izy hoe ny tanora moa misy manadroadro alay zay miteny foany titinina de zay le izy lasa ny votoatin zavatra tiana resahana dia tsy tafita itsony ka mety zay iny mafe an'le hoe ny fefika hoe madia tsy ao anatin'le hoe mpiteny matetika fa misy fotoana izy itenenany ary ao anatin'ny fotoana itenenany de tena afatra mafonja zero moa zany tsy de tena manana an'le hoe ahoana ny fampiarana zany zavatra resahany zany ao anatin'le izy fa amin'ny maray aman-dreny de verina fa manoro manitsy mananatra raha ohatra ka arakarak'ilay tranga miseho manahoana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao de io raha ny ako tanteran'ireo totsika hoe média frantsay am'izao fotoana zao de ohatra nefa manomboka ohatrany matroka mainty ny tableau raha resahana zany amin'le hoe fahalalahana eto Madagasikara de voiziny zareo mafy moa zany am'izao fotoana zao mikasika ny tranga zay miainga amin'ireo mahazo an'ireo tanora ao anatin'ilay hoe Gen Z zay naneho hevitra hita teny amin'ny tambazotra sosialy raha anisany mety hoe vitsy izy azon'ny saina amin'ny ratsan-tanana fa ny amin'ny votoatin'ny zavatra resahana dia nomeny reo ataontsika hoe média occidentaux ampleur zany hoe tena voiziny mafy mihitsy ao anatin'le hoe en danger zany misy ambana be amatierana demokrasia ny fahalalahana eto Madagasikara indrindra amin'ny atao hoe fahalalahana maneho hevitra am'le hoe zay miteny de atratrany fampirorona zay mihitsy moa zany le resaka mandeha am'izao fotoana zao ary fampitonga hatrany amin'ny fampiasana le manao extorsion satria hoe tereny ianao zany iteny ny zavatra na hoe iaiky ny zavatra tsy voatery mifanaraka amin'ny saina maneritseritra zany zao le zavatra misy am'izao fotoana zao ry hitaina kely ary eo no mahatonga antsika manao an'ilay taridresaka hoe raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao dia tokony heritreritra zay le hoe fa inona ary zany tena mampiombona antsika ity fa inona zavatra mampiombona antsika ity no mandeha lasa mivoy ny resam-piaviana fa inona zavatra mampiombona antsika ity no tonga am'izany hoe lasa ndray aman-dren'izay maneho hevitra lasa ohatrany hafahafa ny andraisana azy dia ny tanora ihany koa de reny ny zavatra misy de misy ny manararoatra an'le izy ary mivoy an'le izy amin'ny lafiny hafa manome endrika ratsy ny zavatra misy eto Madagasikara koa satria